ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra ry afaka malalatra ty alakamisy fa 20 ny volana martsa ity. Ny mofominaina valahatra aotsika anio dia ny bokin'ny Daniela toko voalohany 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Daniela toko voalohany 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Daniela tamin'ny mpiadidy izay notendren'ny lehiben'ny tandapa ho mpiadidy any Daniela sy Ananisy, Misaela ary Azaria. Masiny ianao, izao toetra afolony zahay mpanomponao, ary aho ka omena anikotrana ho aninay sy rano hosotroinay. Dia aoka izahana eo anatrehanao ny tarehinay sy ny tarehin'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny an'ny mpanjaka, ary arak'izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany teny izany izy ka nizaha toetra azy afolona. Ary no nitapitra ny afolona dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehy noho ny an'ny zatovo rehetra izay nihinana anjara avy tamin'ny an'ny mpanjaka. Dia najanon'ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny tovavy isotroana ka hanikotrana no nomeny azy. Ary ireo zatovo efa taireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra, ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra. Ary no tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy dia nentin'ilay lehiben'ny tandapa niditra teo anatrehan'ny Nebokadnezara izy. Ary ny mpanjaka naresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy ny Ananisy, Misaela ary Azaria. Tamin'izy rehetra ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy, dia hitany fa nanatombo impolo eno noho ny omby asy rehetra sy ny mpizikidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjaka. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiandohan'ny bokin'ny Daniela na ny faminaninana ny fifaneraseran'ny Daniela, ny ainan'ny Daniela tany amin'ny fahababona no tantaraina eto amin'ity boky ity. Saingy na dia manana hevim-panalam-paka azy izy, izao anditsotra masina zao dia tena mampianatra antsika mihitsy pratika ny fiainana kristianina mihitsy. Mampieritreritra antsika ny amin'izay hitondrantsika ny fomba fiainantsika, ny fandaminantsika izay ataontsika hoe zavatra ilaintsika. Daniela dia mipetraka tao an-tranon'ny mpanjaka, nahita fitita ny mason'ny mpanjaka, ary ho marika izany aza dia nomen'ny mpanjaka anarana manokana mihitsy izy. Nataony hoe Beltesazara, dia nataony hoe Sadraka, dia nataony hoe Misaela, dia nataony hoe Mesaka. Abednego. Zany hoe lay anarana dia milaza hoe lay anarana vaovao nomen'ny mpanjaka azy ireo, ry Sadraka, ry Mesaka, ry Abednego, ry Beltesazara, dia milaza akaiky ny fon'ny mpanjaka izy ireo tany amin'ny fahababona, tany am-piandohana. Ary efa tany akaiky ny fon'ny mpanjaka izy dia nihinana izay rehetra sakafon'ny mpanjaka. Sakafon'ny mpanjaka moa ninona? Ny divay, ny sakafo tsara rehetra, ny hena, ny sakafo matsiro rehetra. Dia nitoy ny tantara dia hoy Daniela manao hoe ohatrany tsy mety aminay fa ohatrany mandoto anay zany sakafo hoaninareo zany, tsy mety amin'ny tezana nay hozy Daniela. Aza donona fa nanana ataontsika hoe fomba sakafo manokana mihitsy ny Jiosy fantatsika izany tatsika eo bokin'ny Levitika izy momba ny finanana ny zava-manan'aina anaty ranomasina, finanana ny hena, finanana ny zava-dia nisy ataontsika hoe biby maloto sy biby madio. Dia hoy Daniela manao hoe alohanay mihinana ny gotrona fotsiny.
de hoy ny mpanjaka hoe ahoana azy zany ahoana ianao no mihinana nykolona fotsiny zany mitandapa mo zany mpanolo-tsaina ny mpanjaka so de bedin'ny mpanjaka zay za mame mahi ianao ola tian'ny mpanjaka nareo raha me mahi nareo ke kanimba ny asanay de hoy Daniel manao hoe le afilona zao za ho toetra alefaso aloha anykotrana fotsiny mihinanay ato anatin'ny afilona kanjo rehefa mihinana sakafo afilona anykotrana reto mpanompoandriamanitra reto de ny mandimandina lavitra noho ny taren'ireo zatovy ny hinana ny sakafo ny mpanjaka ary izy ireo otsika manao hoe misy hevitra lalibaka mihitsy momba ny asany teolojiany hanina ve zany sa teolojiany fitain'andriamanitra ve zany sa inona fa nahoana le avako malala de tena mamperitreritra atsika mihitsy ity ataotsika hoe tantara izay eto ampelantanantsika ity voalohany hitatsika zany de zao ny mahamandimandina ny tarehin'ny olona ny voaloha mahamandimandina ny tarehin'ny olona de tsy voatery ny sakafo hohaniny akory raha misoatra masina eny tokoa miankina mandimandina tarehin'ireo zatovolaza nihinana sakafo ny mpanjaka divay ny fahatsara-tsakafo sakafo matsiro no sakafo voalanja madio tsara tahaka ny sakafo ny mpanjaka de voalaza toy fa nampamandimandina ny tarehin'ireo zatovy niaraka tamin'izy tamin'ny Daniel sy ny namany fa zao ho fampaharezana atsika de zao ry avako malala tsy voatery ho zany akory ny olona vo mandimandina tare vo madio tare vo salama eto ary dia zava-maniry hanikotrana zava-maniry no hoanin'ireo vokatry ny zava-maniry tsy voatery nahita divay tsy voatery ny sakafo matsiro fa de zava-maniry nefa de mandimandina ihany ny tarehin'ny Daniel mbanyry Misaela ry Azarisy ry Hanania mandimandina ihany ny tarehy zany hoe ay zava-dehibe lavitra noho ny hanina ny fitahin'Andriamanitra ary io mahatonga ny mpaminany Isaia 5:5 manao hoe fa nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy hanina zany hoe ny tena zava-dehibe de zao alohan'ny everanareo fa ny mahatonga fahasalamana mahatonga taremandimandina fiainana milamina de ny fieveranareo fa avy amin'ny hanina ihany zany tsia avy amin'ny fitahin'Andriamanitra ary ohatra ka makany ambanivohitra any tsika rehefa ko malala de tena mahita an'izany mihitsy makany ambanivohitra any tsisy divay ho an'ny olona any tsisy hena matsiro ho an'ny olona any mahalana ny olona any vao mahita hena matsiro tsy mandimandina ohatry ny tarehintsika ty andrenivohitra ngamba na amin'ny ohatran'ny any amin'ny lapa-mpanjakana na lapa-mpanjaka na ny lapan'ny olona ambony ny tarehiny fa salama izy maharana ny olona any ambanivohitra any ny hoe mihinana fanafody tension isan'andro mahalana izy ny mihina fanafody diabety isan'andro mahalana izy ny mihina fanafody izay ataotsika hoe mampatanjaka isan'andro vitamine sy ny tahaka zany asa tokoa fa hitatsika reny ankizany ambanivohitra izay mety tapatapaka azy ndraindray tsy mikiraro fa dongadonga sy botabota tareny fa tsy mihinana fa tsy manga hazo vomanga anana voankazo sy ny sisa rehetra mapetritra tsika zany rehefa ko malala ary izy rena ndraiky tsy mahafoy akory mamono kisoa raha tsy isaky ninina amin'ny 20 jona na fetin'ny farantaona sy ny krismasy ary tsy mahavita mamono akory aza fa de miorina amin'ny ny anana ny anamadinika ny rambomanga ny vary ny mangazo inona ny fanazavana an'izany azo azavaina amin'ny lafiny ataotsika hoe sientifika ihany angamba zany tsy maninona hoe zava-maniry nge tsara betsaka mifanohitra amin'ny hoe hena aza eny zay marina tsy edikevitra voaprova sientifika fa ho an'ny Daniel leto izao tena fitahin'Andriamanitra ny mampasalama ny olona ny fitahin'Andriamanitra ny mampasalama ny olona voalohany indrindra fa tsy ny hanina ho an'ny ihany akory fa na inona fiezahantsika hitandrina de zava-dehibe voalohany indrindra ny fitahin'Andriamanitra rehefa ko malala mitady fahasalamana sika ataotsika zava-dehibe zany de zao zany ataovy zava-dehibe ny fitandremana ra-pahasalamana satria zay nataon'ny Daniel manao hoe tsy de voatery ampidirinao anatin'ny vatany daholo engety sakafo isan-karazany rehetra ty
hoe zao isan'andro matsiro isan'andro tsy voatery zany ozy Daniel fa azo ataony mivelona amin'ny sakafo tsotra omban'ny fitahian'Andriamanitra ny fahatsoram-piainana ary de mapetratra afaka malala zany hoe fahatsoram-piainana izay toadinony zao tontolo zao ankehitriny zany hoe fahatsoram-piainana zany fa eto any de mahagaga fa mandimandina ny tarehin'izy efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ny fahatsoram-piainana lafo vidy ry havana ny ataontsika hoe fahatsoram-piainana fandrandray iveritsika foana fa hoe tsy maintsy misy an'izao ekeny fa tsara zany misy ny olamena fitahina manokana ao amin'izany tsy zay ny olana fa ny tsy manana fahafahana miditra amin'izany ataontsika hoe sakafo matsiro zany de tokony tsy eritreritra mihitsy izy manao hoe nafony Andriamanitra lehibe noho zany ny fitahin'Andriamanitra ary faharoa raha ao anatin'ny fitahin'Andriamanitra isika de zao le afako malala mba miezaka koa miaina amin'ny fahatsorany tahaka ny izy efa ta eto fa ny mapetratra faharoa zahatra oetrentsika fa mananaka le afako malala faharoa lehibe de zao raha mamaky lay tantara isika de lay fahasamihafany lay kolotsaina mihitsy fahasamihafany lay zavatra nytezaina izay vokatry ny finoana tsy mandry mihitsy ny eritreritry Daniel ihinana zavatra tsy nitezana azy tsy nitezaina anay ange ny zavatra tahaka zao e ny hoe de sakafo matsiro foana de tsy nitezana anay zany fa nitezana anay dia tsotra ndraindray rehefa koa malala io lafiny zavatra io an de ndraindray hamaivantsika rehefa miainga mahita ny fiainana andavarandro tsika de mety hoe any kolotsaina nge tsy zava-dehibe ny tezany fa tena mibaiko mihitsy ny fahasalamantsika ny zavatra nitezanatsika hatry ny fahazaza tsy mahasalamantsika ny zavatra zay tsy nitezana ny vatatsika nandritra ny taona maro eo zany izy ro lahy de zao eo no fitahin'Andriamanitra ninony zany izy fa zao tsy nitezaina tam'izany ny vatany de mety tsy zaka ny vatany hoe misy allergie ve tsy voalaza eto moa zany any amin'ny antikité tsika fa be de be ny olona rehefa ko malala lasa ny vatana nitezana azy efa vatany fahatsorana any ka rehefa tonga amin'ny toerana anankiray izy de mihinana ty karazany zavatra rehetra ty de tsy mety amin'ny vatany de lasa tsy zaka ny vatany de izay ny natonga azy efa tareto azavaina amin'ny lafiny tsika hoe fisakafoanana tsotra fotsiny hoe tsy mahazatra anay rery le izy tsy nitezana anay mihitsy manjary simba ny fahasalamanay izy efa tamin'ny rahalahy simba tsy zatra n'izany mihitsy zahay fa aleony anay ity mahazatra anay ity hany de ho hitanareo fa mety aminay io salamy zahay amin'io afaka malala zava-dehibe ndraindray rehefa sendra tafititsika aiza moa ny sendra fa rehefa tahin'Andriamanitra itsika ka tafita amin'ny ataontsika hoe famponiana de afaka manana fahafahana amin'ny sendra zay noho ny famondram-po noho ny fitahina noho ny fahasoavana de ndraindray tsy mahafetena de lasa mihinana zavatra be dehibe zay tsy nitezana atsika tsy nahazatra tsy nitezana ny ray aman-drenitsika de manjary tsy nitezana atsika de miako amin'ny fahasalamantsika tsika mehitrehitra hoe mampamandimandina atsika zany mampamandimandina ny afo zany satria zay nitezana azy efa zay foana zay mandrakariva nitezana azy ny dadany efa zay de nisy zay de ny taranany fa itsika eo am'izay mety ho mahazatra atsika de tsy zatra no zany de io atao raha hoe tsy vitany hoe tsy zatra mihitsy fa tena tsy nibeazina tsy nino an'izany zavatra zany de zay ny alany izy efatra amin'ny rahalahy zava-dehibe zany de avako malala nataontsika manao hoe na inona de ilaina fantatra hoe izy ianao tsy ny zavatra manodidina anao zany no mibaiko ny filanao fa ny zavatra fa zay nitezana anao izay nitezana anao tsaroko ndray maka nisy mpianatra tanora zay nampanaovana fanatanjahantena na herinezakazaka be mihitsy izy io tamin'ny fotoan'andronay
de tam'izay tanora moa de nisy atsika hoe sum zany hoe nisy lay sampana fanatanjahantena natao teny amin'ny université de nanana namana zay dia mahery mezakazaka be mihitsy izy fa izao izy zany avy any ambanivohitra fa izy io rehefa mezakazaka de izao tsy manao tenisy mihitsy izy mezakazaka tsy manao tenisy izy mezakazaka fa nahazatra azy tany ambanivohitra ono dia tsy mikiraro de isaky ny manao fanatanjahantena zay de tsy mikiraro foana izy ndray maka nalahelo azy ny mpampianatra anay dia na manao baolina azy izy de tsy manao godasy tsy manao tenisy fa tongotra ihany dia ndray maka nalahelo azy sy mpampianatra le koratina fikambanana club dia ny fidianan'lay mpampianatra an'le kiraro fiezaka zany fa mahery mezakazaka izy fa zao nisoron'ilay izy tsy haiko mezakazaka am'ty ozy de hoana de tsy ioaran'ny olona am'ty ozy fa de mezakazaka mandeha tongotra mifaradiany iny ihany nazatra azy mampatsiaro an'ny Davida ilay rehefa hiady tamin'ny Goliata de nasiana akanjona miaramila de izy Davida hoe tsy haiko ty de etoko izy evatra amin'ny rahalahy manao sakafo tsy mahazatra anay ty mety mahazatra ny hafa io mampamandimandina azy mahasalama azy satria zay ny vatana fa ny vatana ny tezana anay de zao vatana sakafo hafa mihitsy hotsika manao hoe misy zavatra tahaka zany zava-dehibe mihitsy zany fahafantaranao hoe izy ianao inona ny mety amin'ny vatanao inona ny mety amin'ny tezananao fa tsy miainga am'izay mety ao amin'ny tontolo manodidina anao ataovy hoe any amin'ny tany mandroso ianao tahaka azy efa taany Babilôna any amin'ny tany feno voninahitra feno sakafo feno ny zavatra rehetra de miteny izy manao hoe anatsonga re menanay na mangazo re menanay sahirana ny olo hoe fa ahoana ra-mpanjaka miteny aminay hoe ao mena sakafo be nareo fa tena avako manara zay eto any de ny fiazonana tsy ny kolotsaina tsy ny tezana ihany fa indridrindritra ny finoana amin'ny fofeny fahendrena ny fady ny babilonianina tsy fadiny jiosy ny fadiny babilonianina tsy fadiny jiosy fa ny joro tanora va filaza teo tanora izy efa tareo nefa ny joro tam'izany fahatanorana zany firy ny tanora tahaka ny Daniel tahaka ny Azari firy ny tanora afaka mijoro manao hoe zay dia tsy mety aminay ty fa raha ao anatin'ny fahalalam-pomba tsy mananganady tsy mitsara fa miteny manao hoe ty mety aminay zaho toetra loza ray de 8 eo lay ataotsika hoe fahaizany izy fahendrenana nana izy tamin'ny lalahy tsy nanafotohina ireo olona manodidina azy nefa nijoro tamin'ny maha izy azy manahoana ny tanorantsika kehitriny manahoana ny tanorantsika kehitriny manoloana ny zavatra ohatran'izany ndraindray na de manohatra ataotsika hoe fakapana de mety hoe mahamenatra fa aloha iafina eto e aloha iafina fa ohatrany ahoana ny fomba itenenana an'izany ny olona rehetra mihinana ko hontsika ny tsy ihinana inona moa ny olana amin'izany de alo zara aza mahita ohatr'izao sy ny sisa rehetra itsika ke tsy any Jerosalema itsika ke aty amin'ny tany nandevozana inona moa ny olana menantsika sosiny zany rehetra sy ny sisa rehetra mety ho zany toetsaina zany mety ho toetsaina hita amin'ny vanim-potoana kehitriny fa tsy lay fijoroana ny fononay de izao rehefa tsy hoaniny ty satria mandoto satria manimba fahasalamana satria manimba amin'ny fononay de hitanay ny fomba andavana azy ampahendrena ampitiavana tsy mahatafotohina nefa miazona ny fahendrena sy ny fahamasinana rehefa malala eo zany lay fitandremana tsy ny hoe tsy ny teny mihitsy Daniel leto tsy ny tsara manao hoe nytivahinareo nke ratsy nytivahinareo manimba zany mihitsy na ny haninareo ratsy ny haninareo tsy zay mihitsy tsy ny tena zany mihitsy Daniel tsy nanafotohina ny olo izy manao hoe vinona fokoa fa ngamo zay ngapisolotoka ohotranareo sanatria na zay nga andevozan'ny alcool ohotranareo sanatria na zay nga andevozan'ny henakisotanareo sanatria tsy hitanao mihitsy zany fa ny fiteniny Daniel de izao ny mba mety aminay
raha sitrakareo raha mety aminareo zao toetra zay fa hitanareo fa tahaka zao mihitsy fa tsy maninona mihitsy hotsika manao hoe lay fahendrena lay zavatra mety tamin'ny Daniela ny resahana fa tsy ny zavatra tsy nety tsy ny tsara ny hoanin'ilay olona izy fa nanazava ny zavatra hoaniny zay fotsiny dare mantsika rehefa komalala rehefa mantazavatra de zao manaratsy sy ny tsara ny zavatra zay hoan'ny hafa fa tsy mijoro tsy manazava amin'ireo olona ireo ny antony de ho azonao antoka fa le olona zay nagaka le olona hiadray tokoa ary to salama ihany anareo ary midika le teny hoe tena hatratra ny andro ny kirosy ela velona mihitsy ary tamin'ny anikotra ahoana moa ny tsy ho gaga ny tao an-tapa ny olona zany io tsy le hoe anikotrana sa inona fa endrenana na ny Daniela tokony enara ny tanora hoe zao ny zava-dehibe nge tsy fanaratsiana izay mety ho zavatra han'ny hafa ny tena ity izay eo mety ilaina ihany ny fotoanany zany fa laisaratsy hoe manaratsy an'izany eo tanin'ny mpanjaka izy tsy hitaraharaha fa inona le afako malala inona ny tenenina ny fahatsarahan'ny zavatra izay izorany ty tsy maninona fa mety aminay fotsiny ty ary de ranjary nahafinaritra ireto tandapana de ny resaka azy amin'ny fehezanteny hitantsika n'izany afako malala sika manao hoe engany mba izy tanora anan'izany fo mazava saina mazava fijoroana izany fijoroana hoe zao ny mahazahy anay zao ny nitezananay izao ny kolotsainanay izao ny finoanay azononay zany ao anatin'ny fandrosoana zay voninahitra beny zay hitantsika ny taonjato fa raika amby roapolo ohatra de ny fehiteny teo izy manao hoe de zao tsy latsa-danja rehefa nijoro tamin'izay maizy azy zay reto tanora reto de hoe ny filazan'ny Daniela azy hoe bokyny Daniela azy hoe sady ela velona izy ny voamaika nahita fity teo mason'ny mpanjaka ary voamaika nahira-tsaina impolo azy izany tanora tsy maniry fahirata-tsaina izany tsy maniry tanora ho ela velona ho salama totsika manao hoe tazony tsara ary zay nanabeazana anao tazony tsara zay efa nikolona anao tazony tsara indrindrindrindra zay efa nampinona anao matra ny fahazaza de mijoro amin'ny finoana ao an'Andriamanitra tahaka nataon'ny Daniela manao hoe ny finoana ian'Andriamanitra ny finoana ian'Andriamanitra ny miazona anay ny mamelona anay tsy zavatra izao tontolo zao fa zao ny finoanay hoe boky Deutéronomie manao hoe tsy ny mofy anengeny iveloman'ny olona fa zay rehetra mivoaka ny vavan'Andriamanitra ivavaka sika ry avako Andriamanitra sotranao ray noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa manana fanabeazana noraisina sy ny tezana anay zahay amampino anay hatry ny fony fahazaza hatry ny fony sekoly alahady hatry ny fony tanora nanabeazana anay teo amin'ny fiainana kristiana manana fahendrenana nanabeazana anay zahay nikolona anay teo nivony fianakavianay teo nivony mahamalagasy anay ka tsy ny fanohitra tamin'ny filazantsara tompo mampianary zahay hijoro amin'ny finoananao betsaka ny toe-javatra manitona anay tsy zaka ny vatanay tsy zaka ny fanahinay tsy zaka ny fifandraisanay aminao de ampianary zay tompo ahijoro amin'izay efa nampianarina anay fa ny fitahinao Andriamanitra ny mahasalama anay na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy anady eo anatin'ny fahatsoram-piainana zahay de tsy ambaka ny hafa zay rehetra manana anao na de ao anatin'ny fahantrana ary izahay de tsy ambaka ny hafa zay rehetra manana anao tompo ampahirezo ary zahay hijoro amin'ny fonanao ary ataovy tanora mahatoky ataovy kristianina mahatoky miazona ny fahatokinanao Andriamanitra ary makamamy ny fahamasinanao Andriamanitra misaotra Jesosy amen